ao anatin'ny tontolon'ny fanomanana ny noely izay ihany koa mofo dia mila ireo kojakoja samihafa ao anatin'ny lafin'ny fitafy ihany koa isan'ny toerana iray amin'ny izany moa ny ladresa etsy amin'ny lasity etsy ivandry izay mankalaza ny faheritaona ny amin'ity taona ity efa nisy mofo ny etsika izay nentina nanamariana izany tamin'ny sabotsy teo ary mbola isy ihany koa ny etsika entina noezana izany araka izao fanadadiana hoentina amintsika izao. All eyes on us. All eyes on us. Voilà un modèle qui s'appelle Seigneur. Le top est de la marque Pico. Son méchant particulier pour son haut. Structure en deux parties. Feneritaona ny nisian'ny tranombarotra ladresa etsy amin'ny lasity etsy ivandry izay mivarotra ireo fitafiana avolenta. Ny sabotsy 9 novambra latsa teo no nasehony tamin'ny mpanjifa tamin'ny alalan'ny filatroana ireo iker farampaela mody fadadazan'i Eropa ary atoro ny vehivavy malagasy. Mivarotra ireo fitafiana sahaza amin'ny fotoana rehetra ny tranombarotra ladresa. Ho an'ny fitafiana entina andavanandro amin'izao vanim-potoana mafana izao dia misy ny jean tena mody farany, ny akanjo ambony mahafatifaty kely ary ny akanjo tohy tena miendrika amin'ny bika rehetra ka hitanao eto amin'ny ladresa eto amin'ny lasity izany. Karazany maro ny akanjo hitanao eto amin'ny ladresa eto amin'ny lasity ivandry ka anao ny safidy. Wanna get nasty?